Olona efatra mianadahy no voasambotra ao amin'ny gendarmerie-pirenena amin'izao fotoana izao. Voarory tamin'ny fangalarana omby tany amin'ny distrikta Marovoay. Ny voalohany tamin'ny fahafito ifony fahavalo ny volana May teo. Ny faharoa tamin'ny faharoa ambin'ny folo ifony fahatelo ambin'ny folo ny volana May. Tamin'ny andro voalohany omby miisa 220 no nangalarin'izy ireo, ary ny tamin'ny andro faharoa kosa dia omby miisa 30. Tratra miaraka tamin'ireo dahalo ireo ihany koa nandritry ny fisavana nataon'ny gendarmerie-pirenena. Nahitana fitaovam-piadiana toy ny basy, nahitana fitaovana fanaovana mariky ny omby, nahitana bokin'omby sandoka, ary nahitana tombo-kase ihany koa niaraka tamin'izy efatra mianadahy ireto. Reo tranga reo zany mitovy, zany hoe dahalo dimy laha foana zany no nanao an'ireo halatra reo dia mitovy zany reo acte reo. Dia natao moa zany ny paikady sy mitetika dia voasambotra zany ny anankiroa tamin'ireo dahalo reo. Dia nandritra n'io fisamboran'ireo no natao ny fanadiadiana dia nahafana misava ny tranon'olon-tsotra anankiroa. Dia nahitana an'ireo zavatra hitanareo reo zany misy basy 9 mm zay basy tokony ananana civil mihitsy fa force de l'ordre no tokony hitana azy io. Dia miaraka amin'ny bala misa efatra, nahitana basy-borona koa moa tao amin'ny tao. Dia nahitana kase sandoka misa 320, dia kavimomby misa 420. Tao koa moa zany ny fido, acte de vente, passeport sy complément de passeport. Dia nahitana sosy efa feno amanjatony tao trano. Dia kahen'omby sandoka sy vy fanaovana marikomby tao amin'io. Dia raha ny teo moa zany olo efatra ny voasambotra aminazy io, roa zany dia dahalo zay mpananjara mivantana, dia anankiroa koa nahitana an'ireo basy sy kase sandoka maro isan-karazan'ireo. Ny bourgadeny gendarmerie-pirenena ao amin'ny distrikta Marovoay no nahasambotra ireto dahalo ireto. Mbola misy ny naman'izy ireo izay mbola karohina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nomeny komandiny bourgadeny gendarmerie-pirenena ao amin'ny distrikta Marovoay io. Somary nanano sarotra ny mpitandro ny filaminana ny fisamborana n'ireto dahalo ireto raha ny fanazavana. Na ny tompon'omby na ny vahoaka rehetrarehetra miaraka amin'ny gendarme manao ny fanarahan-dia dia tsy tafavoaka io dia tsy fantatra hoe makaiza le dian'omby aiza ny tokony ahitana azy. Dia tsy nionona amin'izay tsy fahitana dian'omby zay moa zany ny gendarmerie-pirenena, dia paikady hafa no natao ary nahazoana zao vokatra aseho tsika rehetra. Mbola tsy misy tafaverina amin'ny tompony ireo omby 220 sy ireo omby 30 reo amin'izao fotoana izao, hoy ny mpitandro ny filaminana. Miroso amin'ny famotorana atao amin'ny reto dahalo reto ny gendarmerie-pirenena amin'izao fotoana izao. Aorian'izay vao atolotra eny anivo ny fampanoavana izy ireo.